Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroako vavolombelona eto androany. Zaho zany teo amin'ny fiainako hatramin'ny fahazazana dia nentin-ray aman-dreniko tany am-piangonana dia mandeha miangona isaky ny lahady. Dia zaho rahateo moa zany ao anatin'ny fianakaviana vavy tokana, manana prêt-à-pot fa vavy tokana dia ohatran'ny hoe miaraka tamin'ny mamanay teny foana dia ohatran'ny endry be dia tsy manana namana dia ohatran'ny hoe mpakatory ray aman-dreny be dia mandeha miangona foana rehefa lahady. Dia ohatr'izay foana zany ny fiainako, ohatran'ny hoe routine ohatr'izay foana, tsy nanontany tena mihitsy zany hoe inona le mandeha miangona fa dia hoe nanaraka ny izay tenenin'ny ray aman-dreny fotsiny dia nandeha. Tsy misy hoe ihaona amin'i Jesosy ihany sa hoe misy fahotana natao ve sa fa dia mandeha fotsiny, tena ohatran'ny hoe tsy mi-comprendre n'inona zany fa mandeha fotsiny. Dia ohatran'izay foana taona maromaro, taona marobe. Dia taty aoriana indray dia nanambady dia niteraka dia nandeha nakany ampitan-dranomasina dia niverina teto amin'izay dia nanomboka misy olana eo amin'ny tokantrano, misy olana amin'ny fitaizana zaza. Dia eo amin'izay ianao mieritreritra hoe fa ahoana rehefa angaha le mivavaka tsy tokony miaraka amin'izany problème zany koa. Dia mandeha foana moa zany ny fotoana dia mandeha ianao tsy makany amin'ny fiangonana hoe FJKM sy ohatr'izany intsony fa miova fiangonana indray hoe mba mifono zany hoe évangélika. Dia indray andro izay tena hoe teny tamin'i Jesosy amin'izay mihitsy zany hoe inona ary n'ity fivavahany ity, n'ity ataoko ity fa tsy zavatra miova mihitsy aty anatiko ity fa za zany ohatran'le karazan'olona le malahelo reny foana, le triste reny foana, ohatran'ny manjombony reny foana, zay foana zany ohatran'ny aty anatin'ny foko ity. Dia misy zavatra anankiray izay nataon'olona amiko zany efa matetika mihitsiny dia malahelo be foana. Dia tamin'izay andro anankiray izay nataony amiko le zavatra dia vao mainka dia nalahelo tsy niova mihitsiny dia tena nitoraka tany amin'i Jesosy mihitsiny kikika hoe Jesosy zao ve ny atao hoe mivavaka, zao ve ny atao hoe miaraka aminao. Dia izay etaetako izay dia tena hoe nameny Jesosy amin'izay avy eo. Nisy olona avy eo mifanena tamiko dia tena nampisehoany olona anahy io mihitsy zany hoe miaraka amin'i Jesosy zany anie tena tsotra be miaraka amin'i Jesosy. Tena niala daholo ny taty amiko zany le complication rehetrarehetra, mitady connaissance be ohatr'izao dia tavina daholo ty fahaizana rehetra ity nefa le toetranao zany mbola le malahelo be foana tsy miova mihitsiny. Dia tena nangetahetan'i Jesosy dia izay etaetako izay tena hitan'i Jesosy mihitsiny izay dia tena ny fenony mihitsiny avy eo. Tsy misy tsony hoe rehefa lahady any andeha hiangona fa tena hoe isan'andro zany dia nangetahetan'i Jesosy foana, isan'andro dia fenony, isan'andro rehefa te hihira anazy mihira, isan'andro mivavaka tena hoe lasa fiarahana velona mihitsiny zany ny fiarahako amin'i Jesosy. Dia tena hoe zay zany le Jesosy iarahana io zany tena hoe eo akaikinao izy manoro anao izy tena hoe mangataka ny fanahy masina ianao dia tena misy fanahy masina ao anatinao ahafahanao tena hoe manakatra ny lanitra, tena hoe miaraka aminy ianao dia ampisehoany ianao ny lalana tokony alehanao, ampisehoany Jesosy ny lalana tokony alehanao. Le journée anao iny zany miaraka amin'ny problème ihany fa tena hitanao mihitsy Jesosy hoe mandamina, mandrafitra dia tena hoe makasitraka ianao dia tena hoe personne vivante zany miaraka aminao. Dia mandeha tena zay zany tena hoe ijoroako vavolombelona eto aminareo hoe mamizana be le fivavahana hoe hivavaka dia any am-piangonana dia zay tsy mijanona amin'izay reto le mivavaka fa tena hoe relation personnelle amin'i Jesosy, zay ny fivavahana. Dia zay ny tena ijoroako vavolombelona eto, tena dia raiko ny tompo fa tena nitsoahany tanatin'izany système zany dia raiko omeko voninahitra izy. Dia zay ny ijoroako vavolombelona eto aminareo eto koa. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.